Feno 5 taona katrik'androany kosa nitsanganany antoko monima izay anisany antoko tranainy indrindra moa eto Madagasikara nanomboka ny taona 1970 sy arivo ny foronany dia nandray anjara trano tamin'ny tolom-panafana sy ny tolom-bahoaka ny sesy teto amin'ny firenena ny antoko monima manoloana izao krizy lavareny izao ary dia manana ny vahaolana arosony ity antoko ity. Fifidianana madio mangarahary ekeny rehetra ary miaraka amin'ny vondrona raisam-pirenena no vahaolana ary ny fifidianana ihany ny fomba nehoana amin'ny fiandrianam-pirenena hoy ny antoko monima. Saingy araka amin'ny fandinian'izy ireo dia misy miny mampikantso ny fanatanterahana izany ary mbola mikendry ny anitatra ny tetezamita. Izy sy ny mpirehetry kombakomba aminy ary zay nahatonga nanazava teo hoe mizaka ho ny hevitra. Fatatsika fa misy ny ankolafi-kery te analavany zao fijalim-bahoaka zao. Misy ny ankolafi-kery mitady vahaolana faran'izay iangana ialana ao anatin'izao fahasahiranam-bahoaka izao. Ka ireo ataotsika hoe mbola mitady hevitra ny analavana ny fijalim-bahoaka, mbola tsy te hanao fifidianana fa mbola te hanemitra n'izany fifidianana zany any amin'ny fotoana lavitra zay mbola tsy fantatra. Ary mbola te hamilivily ny fifidianana tsy te hanao ny fifidianana filohan'ny repoblika zay fantatra fa hoe io ihany no vahaolana ahafahan'ny firenena malagasy miala ao anatin'izao fahasahiranana misy azy zao. Ka mazava ny mampijaly ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia ireo izay manao ny sakatsakana rehetrarehetra sy ny mpirehetry kombakomba aminy amin'ny fitadiavana ny hevitra maro samihafa tsy ampisy ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ahafahana manatanteraka fifidianana mianaka amin'ny vondrona raisam-pirenena dia manohana amin'ny fanovana sy fandravana ny rafitry ny CES any antoko monima. Fangatahana izay nampatsiahivy ny filohany fa efa natony ity antoko ity nanomboka ny 4 May 2024, 420 ora tao aorian'ny voan'ny lisitry ny kandida raika amby 20. Ankoatra io dia mitaky ihany koa ny fanamafisana ny senita ny monima. Tokony atao ny hanamafisana ny senita. Na dia misy aza ny gouvernement dia ny senita ny tokony omena fahefana feno amin'ny fandrafetana ny pitsopitso ny fifidianana. Tamin'izany fotoana izany rehefa nanolotra fehi-kevitra zahay tany amin'ny SADC dia nampina izany sosokevitra izany hoe eny azy fa namina élaboration ny ataontsika hoe ni code électoral, ni élaboration, ni conditions d'éligibilité, ni conditions de retrait de candidature, ni confirmation des candidatures. Rehetrarehetra zany de tokony ny senita rehefa mahakasika ny fifidianana no tokony manana fahefana bebe kokoa fa manampy azy fotsiny ny androm-panjakana ivelan'izay. Ary ny tsy mampandeha tsara ny zavatra ankehitriny dia ny tsy fanomezana an'izay ny senita. Misy aberration ihany na sur le plan juridique betsaka ihany angamba ny mpanao lalàna dia hoe inona ny intérêt juridique ou institutionnel no hoe ny gouvernement midécide ny condition de report dia ny senita no midécide ny date de report. Ny taona 2024 fanarenana marina ny tantaram-pirenena. Io no lohahevitra novidian'ny antoko monima tamin'ity fankalazana amin'ny 520 taona nisiny ity. Fankalazana izay nambaran'ny Front National n'ity antoko ity fa tanterahana ao anatin'ny fanetretena noho ny zava-misy eto amin'ny firenena.